Alleluia. Mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio Alatsinainy faha-efatra ny volana Desambra 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona ny amin'ny fahitana izay naseho an'i Tompo tamiko tamin'ny Alarobia 12 volana Novambra lasa teo. Ry havana, ny Tompo dia mampiseho ny zava-miafina amintsika mandrakariva. Satria tiany isika mba hiomana tsara ary tena ho vonina tsara isika rehefa tonga ny andro isehoany fiafarany fiainantsika ety ambonin'ny tany. Ry havana, eny tompoko ho avy izany. Efa niomana ve ianao eo an'i Jesosy? Alohan'ny hijoro vavolombelona dia hiara hivavaka aloha isika hametrahantsika an'izao eo anatrehan'i Jesosy Tompo. Hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao Jesosy, satria Andriamanitra tsara indrindra ianao. Mitenena aminay Tompo, ary oka ianao fanahy masina no hiteny amin'ny alalako. Fa izao dia hietry eo ambanin'ny tana maherinao. Raisy ny kontrolany momba manontolo fanahy masina, satria zinona moa ao fanahy masina. Zava-poana izay zanak'olombelona, fa ianao no lehibe indrindra, ianao no masina indrindra fanahy masina. Satria ianao ilay ray, ianao ilay zanaka, dia ianao ilay telo fa iray. Ka mitenena fanahy masina aminay vahoakanao tsiraray avy. Jesosy io, rakofy ny ranao izay tsiraray avy, arovy izay ao ambanin'ny tana maherinao. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefany, dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy. Satria ny ranao dia afy mandevona ny fahavalo rehetra, ka entiny rivotra izany tolo-lavenona anetany foana. Ka rakofy ny ranao zay Jesosy, satria anao no manda afo manodidina anay. Misaotra Jesosy, misandrata Tompo, okao hiena Jesosy, fa ianao no hisandratra, satria Tompo mpanompo tsy mahasoa aho. Mpanompo tsy mahasoa aho Jesosy, fa kely sy bitika eo anatrehanao. Ka mitenena ray eo, misandrata ray eo anatrehan'izao tontolo izao. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, araka ny teniko tery am-piandohana, dia momba ny amin'ny fahitana izay naseho an'i Tompo tamiko tamin'ny Alarobia 12 ny volana Novambra vao lasa teo zany. Ry havana, nahita fahitana aho ny alina raha nivavaka izahay, tao anatin'ny gropy izany. Ny fahitana hitako naseho an'i Tompo tamiko dia nahita aho vary mbola anatin'ny ankorany izany. Be dehibe zany ilay vary mbola ao anatin'ny ankorany. Dia ilay izy zany tena hoe tsara be zany ny lokony. Ohatran'ireny lokom-bary reny ihany zany fa mbola mazava kokoa zany ny lokony. Raha mahita isika ny lokona vary rehefa tena vokatra le vary dia ohatrana marron clair zany ny lokon'ilay izy. Dia hitako zany tao anatin'ny fahitana zany vary be dehibe dia ohatrany hoe ao anaty laona zany izy ireo. De nampafantary ny fanahy masina tamiko fa ny Tompo izany no mamotsy zany hoe manala zany ny vary ao anatin'ny Ankofa izany. Zany hoe anoto izany an'ilay vary. Fanoharana no naseho an'i Tompo zany. Fanoharana. Ny vary sy ny Ankofa. Dia hitako zao mihitsy ry havana ilay vary zany be dehibe ary koa zany ilay ohatrany hoe ao anaty laona zany ilay izy. Dia nampahafantatra zany ny fanahy masina fa manasaraka ny tena vary sy ny Ankofa izany ny Tompo. Ry havana, efa kely sisa dia ho avy Jesosy. Ny tena vary dia
miavaka tsara mihitsy amin'ny akofa. Ry havana, dia nampafantary ny fanahy masina fa ny akofa izany dia odorana amin'ny afo tsy mety maty zany. Ry havana zava-doza izany. Raha nanomana an'izao video izao aho dia nomeny fanahy masina ny ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 4:12 andao vakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Apokalipsy 4:12 manomboka eo amin'ny 4:12 ihany no raisintsika zany. Dia ho vakintsika zany hatramin'ny 5:20. Ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary indro nahita rahona fotsy aho, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona, ny satroka satro-boninahitra volamena izy, sady ny tana antsimbary maranitra teny an-tanany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo mahery ka niteny taminy ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona hoe: arosoy ny antsimbarinao ka mijinja, satria tonga ny andro fijinjana fa efa masaka ny vokatry ny tany. Dia naroso n'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona tamin'ny tany ny antsimbariny, ka voajinja ny tany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly tany an-danitra, ary izy koa dia nitana antsimbary maranitra. Nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny alitara, ary nanana fahefana tamin'ny afo izy. Niantso ilay nanana ny antsimbary maranitra tamin'ny feo mahery izy hoe: arosoy ny antsimbarinao maranitra, ka angony ny sampahom-boaloboka eo amin'ny tany, fa masaka tsara ny voalobony. Aleo toizantsika hatramin'ny 9:20. Ary naroson'ilay anjely tamin'ny tany ny antsimbariny, dia nangoniny ny voaloboky ny tany ka nazerany tao amin'ny famiazam-boaloboka lehibe, dia ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary nohitsakitsaina teny ivelan'ny tanàna ny famiazam-boaloboka, ary avy tao amin'ny famiazam-boaloboka dia nisy rà nahadifotra hatramin'ny laboridy tsoavaly, ka tonga hatramin'ny 900 stadio. Amen. Ry havana, eto dia mampiseho ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny andro farany fitsinjana izay ho avy ho ataon'i Jesosy. Ry havana, no teneniny eto ny amin'ny vary. Ho avy ny tompo ijinja. Tena vary marina ve isika sa akofa? Ry havana, mila isika miova, dia mbola tsy tonga ny fotoana ialantsika ety ambonin'ny tany. Vary sy ny akofa tsy mahazo miaraka ireo. Ny vary ho angonin'ny tompo. Oka ianao amerina amaky tsara ny tenin'Andriamanitra. Ny vary ho angonin'ny tompo ho any an-tsopitra. Fa ny akofa izany, ny akofa, zany hoe ny olona tsy manaraka an Jesosy, dia tsy maintsy odorana amin'ny afo tsy mety maty. Io ilay afo be io tompoko. Io ilay afo be io. Ka eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara mihitsy eo amin'ny 5:20 hoe: nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny alitara, ary nanana fahefana tamin'ny afo izy. Amen. Nanana fahefana tamin'ny afo. Izay le afo voalaza ato amin'ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, odorana mandrakizay, tsisy fiafarany izay ho akofa. Ry havana, ny tompo ilay nipetraka teo ambony rahona. Izy io, Jesosy Tompo io. Izy ilay nisatroka satro-boninahitra volamena, sady nitana antsimbary maranitra teny an-tanany. Ry havana, ho avy Jesosy hitsara ny tany.
itsara ity tany ity izy. Oka isika mba tena ho vary satria tsy azontsika tao ny manao hoe mody vary eo anatrehan'ny tompo. Rehefa vary dia vary ary ny raisiny ihany koa amin'ny fanoharana momba ny amin'ny voaloboka. Oka ianao no amaky ny tantara any amin'ny bokin'ny Jaona 2:10. Fa eto dia voambara ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny bokin'ny Apokalipsy fa ilay anjely eo amin'ny 9:10 dia naroso ny ilay anjely tamin'ny tany ny antsim-bary, dia nangolona ny voaloboky ny tany ka nazerany tao amin'ny famiazam-boaloboka lehibe, dia ny fahatezeran'Andriamanitra. Ny fahatezeran'Andriamanitra ho avy amin'ity tany ity tompoko. Ary ny zavatra iseho ao aorianan'izay dia hoy ny vaky teny ao amin'ny 9:20. Ary no hitsakitsaina teny ivelan'ny tanàna ny famiazam-boaloboka. Ary avy tao amin'ny famiazam-boaloboka dia nisy rà na adifotra hatramin'ny laboridy-tsoavaly ka tonga hatramin'ny 150 stadio. Amen. Ry havana, tena rà marobe izany. Tsy maintsy ho tanteraka ny fijinjana ety amin'ny tany. Satria ny tenin'Andriamanitra no manambara. Ary ny tenin'ny tompo dia tsy maintsy ho to sy ho tanteraka. Ry havana, ny verset farany dia ao amin'ny Matio 7 izay efa hentsika teto ihany koa io Matio 7 andiny fa 12. Io zany dia manambara ny amin'ny teny Jaona mpanao batisa tamin'izy tonga zany. Dia izy zany tamin'izy nampibebaka ny olona, ny antsony olona ho atao batisa satria izy dia tonga hanao batisa amin'ny ranobe. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Oka ianao no hamaky ny tantara manontolo. Fa ho raisiko ny ao amin'ny andininy fa 12 ihany. Matio 7 zany ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Eny, ny tanany ny fikororoany. Izy anadio tsara ny eo ampamolohany, ka anangona ny variny ho any antsopotra. Fa ny Ankofa sy ny mololo dia hodorany amin'ny afo tsy mety maty. Amen. Hitanareo zany, i Jesosy zany no ambarany Jaona mpanao batisa eto. Hoe izy ilay ho avy ao aorianan'ny Jaona mpanao batisa. Ho avy izy ho atao batisa amin'ny rano. I Jaona no natsoan'Andriamanitra hanao batisa an Jesosy. Dia Jesosy no manao batisa antsika amin'ny fanahy masina. Izy io ambarany io, ambarany tenin'Andriamanitra io, i Jesosy io. Izy no ho avy. Ary eny an-tanany ny fikororoany anadio tsara ny eo ampamolohany. Zay ry havana, ao anatin'ny laona zany. Anadio tsara ny vary izy. Rehefa Ankofa dia Ankofa. Izy mihitsy no anakororoka azy, ampisaraka ny vary sy ny Ankofa. Ry havana, tsy maintsy misaraka ireo. Isika koa dia toy izany. Tsy afaka isika hoe ohatrany vary ihany eo anatren'Andriamanitra. Fa rehefa vary dia fantany hoe vary. Vary ny hoy izy ny teny eto. Varin'Andriamanitra. Rehefa Ankofa dia ny zavatra iseho dia hodorany amin'ny afo tsy mety maty. Ry havana, engany ka tena ho vary tokoa isika eo anatrehan'i Jesosy, fa tsy Ankofa. Mibeba tompoko, miverena amin'ny tompo dia mbola misy ny fotoana. Kely sisa dia ho avy Jesosy, matoa izy mbola mampiseho fahitana sy nofy amintsika, dia mbola fitiavany antsika izany. Miverena aminy, fa kely sisa dia ho avy ny tompo. Ry havana, izay ny anio, fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany,
ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.